ahafahana mifehy ny valanaretina koronavirusa tsy hiparitaka eto amin'ny nosy dia nanao fanambarana ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara androandro 20 Martsa taorian'ny fivoriana nataony niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Nanambara ny Révérend Père David Rakotonirina filohan'ny FFKM fa hatsahatra ny fakanisana ny ampiangonana mandritra ny fotoana voafetra araka izay andinihana ny fivoaran'ny valanaretina koronavirus. Nanao antsoavo amin'ireo kristianina manerana ny nosy ihany koa izy mba hanatsahatra ny fivorivoriana rehetra na komity izany na fivoriam-bahoaka mba hiarovana amin'ny fianakin'ny valanaretina koronavirus. Tsy mianatra ny mpianatra manerana ny nosy na ny miankina na ny tsy miankina mandritra ny 15 andro manomboka ny alatsinainy 13 Martsa. Izany no fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak'asa mba hisorohana ny fiparitany aretina koronavirus eto Madagasikara. Na dia nampiton'ny mponina manoloana ny fisian'ny aretina koronavirus eto Madagasikara aza ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia mbola miorooro ihany ny mponina eto andrenivohitra. Noho izany nahitana filaharana teny anivon'ny tobin-tsolika, ny banky ary ny toeram-pivarotam-panafody sasantsasany eto andrenivohitra. Ao ihany koa ireo olona izay nanangona entana ilainy andavanandro toy ny vary, siramamy, menaka, voankazo ary legioma. Nahitana fiakaram-bidy araka izany entana toy ny voasary makirana. Raha toa ka 530 ariary ny vidiny, herinandro lasa izay dia efa tafiakatra 2 sy 1 alina ariary amin'izao fotoana izao. Lany ihany koa ny vary eny anivon'ny toeram-pivarotana sasany noho ny fifidianan'ny olona vary amin'ny gony.